Masina, masina Jehova tompony maro. Eniky ny voninay ny tany rehetra. Ary nandre feon'ny tompo aho nanao hoe, iza no iraiko, ary iza no andeha ho irakay. Dia hoy izao, inty aho, irao aho. Anio alahady fahavalo, manaraka ny Trinité. Alahady hitondranam-bavaka ny toeram-panomanana mpitandrina na ny TPM sy ny Institut et Formation de Recherche Pédagogique IFRP eo anivon'ny sahany FJKM. Alahady amaranantsika ny loha hevitra hoe miorena amin'ny antson'ny tompo. Fanampom-pivavahana amin'ny endriny faharoa izao fanampona masina izao ry havako. Omantsika eny an-tanana ny salamo fa 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Ny fanekempon'ireo vavolombelona nanatry maso laharana fahaefatra no anambarantsika ny finoantsika an'Andriamanitra ry havako. Ny dekona sokajy maharitra ny miandraikitra ny fampirindrana ny fampivavahana amin'ity anio ity. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Dia tsika ry havako hitsangana hisaotra sy hidera ankalaza an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo fa 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Tsangana ny fiangonana. Rehefa izay dia ny hira voalahatra eny amin'ny fafana. Aorian'izay kosa dia mivavaka, aorian'ny mivavaka dia mipitraka ny fiangonana. Andehantsika ry havako iventy hiaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe manomeza an Jehova ary zanak'Andriamanitra. Eny manomeza voninahitra sy hery ho an Jehova. Omeo an Jehova ny voninahitry ny anarany. Miankohofana atry an Jehova ny fiangona masina. Ny feon'i Jehova eny ambony ranobe. Andriamanitra ny voninahitra ny mampikotrokorana. Jehova no eny ambony ranobe. Ny feon'i Jehova be hery. Ny feon'i Jehova be voninahitra. Amen. Ry Jehova Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, andriananahary masina indrindra ianao. Ny anjely marobe mioby mankalaza manome voninahitra anao. Izahay fiangonana koa ankehitriny miara-manandra-peo amin'izy ireo amin'izany fahalehibiazana ho Andriamanitra izany. Misaotra indrindra Andriamanitra fa afaka namakivaky ny herinandronay iny izahay. Tao anatin'izany ny famakivakiana ny aloko ny loasa fahafatesana, kanefa dia notarianao nentinao aty amin'ny fahazavana mahagaga. Misaotra indrindra fa mbola afaka miseho eto anatrianao ny fiangonana amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro
hanomezam-boninahitra sankalazana anao Andriamanitra eto amin'ity tranonao masina ity izao. Andriamanitra, tario izahay ho feno fainao masina, ho voky zava-tsy ho avy aminao ny fiangonana, ho tafahoana aminao Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay ny vavakay. Amen. Petraka ny fiangonana riavako. Iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra antsika riavako, mialohany voankazo mamy sy ny fandimbiasan'ireo mpanompon'Andriamanitra hitondra vavaka sy hamaky teny dia ataontsika ny hira voalahatra eny amin'ny fafana. Miarabantsika rehetra. Faenina andiny fahavalo. Salamo oavolana zareo Isaia efa mijerana berotsika. Isaia toko faenina andiny fahavalo. Efa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Miaraka mamaky isika. Ary nanjeny feon'ny Tompo nanao hoe iza no iray ary iza no mandeha mirakay dia hoy izao isy aho irao ao. Ndao averitsika indray mandeha dia atao mafy be hoe averitsika manomboka eo amin'ilay hoe iza no iray ary iza no mandeha mirakay dia hoy izao isy aho irao ao. Misy fanontaniana ty rakizy napetrako aminareo dia ho valinareo. Izao ilay fanontaniana hoe iza no tonga dia mandeha rehefa iran'ny dada sy neny. Ao a, iza no tonga dia mandeha rehefa iran'ny dada sy neny. Atsangana ny tanana. Vetivety ny nanangatana.
raha Jesao no maneraka atsika dia andeha ve sa tsy. Afaka tsy valinareo aloha zay fa afaka mipetraka nareo. Zao raha izy indray mandeha tamin'ny fianarana sekoly Alahady dia nampianarina hira ny ankizy nianatra hira. Io hira io ao amin'ny Firanao izy io 820 na 428. Raha teto isika tamin'ny heriny dia ny hiran'io isika zany teto amin'ny fiangonana tamin'ny heriny. Misy an'izao teny izao anatin'io hira io hoe ity irao ao Jesao, ekeko re ny miaramilanao, ka vonona anao ny sitrakao ka irao. Dia rehefa hain'ny ankizy zany io hira io dia nandray fitenenana ny zoky anankiray. Zao ankizy manana fikasana amin'ny fiangonana, andeha anao tafika masina ho an'ny ankizy sy ny zatovo any Antsirabe any. Vonona ve nareo ny andeha? Dia rehefa nanontaniana ilay ankizy dia nisy nanao eny, nisy ny tsy niteny, dia nisy ny nandà. Dia somary nalahelo kely zoky satria hoe vao teo ve tsika ankizy ny hiran'ilay hoe ity aho irao aho dia tsy andeha nareo, fa reny hira reny ange tsy natao hirairaina fotsiny fa natao tanterahana ihany koa. Dia mety ohatr'izany koa zao tsika. Zao zao tsika no anontaniana hoe iza no vonona andeha hanao tafika masina amintsika reo? Dia mety isy teny hoe vonona andeha, misy mety tsy miteny, misy mety mandà. Fantatrareo ve mety hoe inona ny antony? Inona mety antony hoe tsy andehanan'ilay ankizy? Mety maro be ny antony fa amin'ny ankapobeny dia mieritreritra ny ankizy hoe tsy hay ilay izy dia matahotra. Misy koa mety hoe menatra, dia misy koa mety hoe matahotra andeha lavitra be any. Fa zao ankizy tsika amin'izao fotoana izao tsy voatery mbola andeha lavitra be, fa eo akaikintsika eo ihany. Mety mbola misy namantsika eo akaikintsika eo eny an-tanàna eny any am-pianarana, mety mbola misy namantsika tsy mihinan'Andriamanitra, dia namantsika ireny no votarisitsika. Isika efa mihinan'Andriamanitra, efa novonjeny Jesao, dia anjarantsika ankizy ihany koa mitarika ny namantsika mba ho vovonjy ihany koa izy ireo. Dia izao anontaniako antsika indray hoe iza no vonona hitarika ny namantsika hivavaka isaky ny Alahady, hivavaka amin'ny fotoana rehetra, tsy ilay hivavaka ilay alohan'ny sakafo ihany fa hivavaka rehefa mifoha, rehefa andeha any am-pianarana, rehefa manao fety, rehefa manao anniversaire, rehefa manao examen, rehefa afaka fanadinana, rehefa andeha vacance amin'ny fotoana rehetra. Dia anontaniako ihany koa nareo hoe iza raha mivonona hizara ny tenin'Andriamanitra hamaky amin'ny baiboly, iza no vonona nitarika ny namantsika, ary iza no vonona ho irahan'i Jesao. Dia izao raha vonona isika dia mangataka antsika rehetra izay vonona raha hitsangana. Dia vonona mba hitsangana. Dia izao misy fanontaniana ilay apetraka amintsika, dia vaolintsika mafy be hoe ity aho irao aho. Azontsika ve? Hoe mangina be tsika izany. Azontsika ve ilay izy? Misy fanontaniana apetraka rehefa avy eo dia ho valintsika mafy be raha vonona itsika amin'ny hoe ity aho irao aho. Hoy ny Tompo amintsika, iza no irahako
ary iza no andeha ho irakay? Aleo hoe ataontsika mafy be ihany hoe apetraka ilay fanontaniana. Iza no irahiko ary iza no andeha ho irakay? Misaotra antsika rehetra dia afaka mipetraka isika dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Mbola iombom-bavaka isika. Andriamanitro ranay, mbola misaotra anao izahay raha nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay hihaino sy hamaky ny teninao ary koa andray ny hafatra avy aminao. Sokafy ny masom-panahinay ary omeonao anay ny fanahy masinao atakaranay izay tianao ambara aminay. Ampaherezo izay hitondra ny teninao. Mitenena ary Tompo fa mihaino izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao. Amen. Iaraka maky sy haino ny teny soratra masina sika, andoantsika izany ao amin'ny Isaia toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Isaia toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ny nanindrena ny Isaia ho mpaminany. Tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerinerina ary ny hebahebana akanjony nahafen'ny tempoly. Ny serafima nitsangana teo amboniny samy manana elatra enina avy, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony ary ny roa nanodinany. Ary nanandratra ny feony izy ka nifamaly hoe: masina, masina, masina Jehovah Tompony maro, henika ny voninay ny tany rehetra. Dia niorooro ny fanambaniny tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano. Dia hoy izao: lozako, maty aho, fa lehilahy maloto molotra sady ato amin'ny firenena maloto molotra no hitoerako, fa ny mpanjaka dia Jehovah Tompony maro no efa hitany masoko. Dia nanidina nanatona ny serafima anankiray nitondra vainafy teny an-tanany, izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara, ary nateny vavako izany ka hoy izy: indro, efa nitehika tamin'ny molotrao io, ka dia afaka ny helikao ary voavela ny fahotanao. Ary nandreny feon'ny Tompo aho nanao hoe: iza no irahiko ary iza no andeha ho irakay? Dia hoy izao: inty aho, irao aho. Matio toko fahaefatra. Matio toko fahaefatra. Andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Matio toko fahaefatra. Andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny roapolo. Ary noho ny tsangatsangana teny amoron-ranomasin'i Galilea Jesosy dia nahita olona ny rahalahy dia Simona izay atao hoe Petera sy André rahalahiny nanarato teny amin'ny ranomasina. Fa mpanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy: andeha ianaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao niarato miaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary mbola nandroso izy dia nahita olona amin'ny rahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak' Zebedio sy zaona rahalahiny izay niara-nipetraka tamin'ny Zebedio rainy teo an-tsambo kely ka nanamboatra ny aratony. Ary niantso azy amin'ny rahalahy izy dia nandao ny sambo kely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy.
Asan'ny apôstôly toko fahasivy. Asan'ny apôstôly toko fahasivy ny andininy voalohany ary faranana hatramin'ny fahasivy amby ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny tompo. Ary Saoly mbola ny fofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany, dia nakao ampisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga any Damaskosy mba hoentiny mifatotra ho any Jerusalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana izany, na lahy na vavy. Ary raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy, ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy, dia lavy tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Ary hoy izy: iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy: izaho no Jesosy izay enjehanao. Fa mitsangana ka makenesa ho any an-tanàna dia holazaiko aminao izay mety ataonao. Ary ny olona izay momba azy tamin'ny nalehany dia nitsangana tsy nahateny, ary nandreny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany, ary rehefa nahirany masony dia tsy nahita na inona na inona izy. Ary nitantana azy ka nitondra azy ho any Damaskosy ireo. Ary tsy nahita izy atelona sady tsy nihinana na nisotro. Ary ny mpianana anankiray taminy, mpianatra anankiray tany Damaskosy, atao hoe Ananiasy, ary hoy ny tompo tamin'ny fahitana: ry Ananiasy, dia hoy izy: ity aho tompoko. Ary hoy ny tompo taminy: mitsangana mandehana any amin'ny lalana atao hoe Imaitsy, ka izaho ao an-tranon'ny Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsiosy. Fa indro efa mivavaka izy, ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametraka tanana taminy mba hahiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe: tompoko, efa reko tany maro ny haben'ny ny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olona masina tany Jerosalema, ary manana fahefana tia koa avy any amin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny tompo taminy: mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa asehoko azy ny habeny izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano, dia nametratra tanana taminy ka nanao hoe: ry Saoly rahalahy, ny tompo Jesosy izay miseho taminao teny amin'ny lalana nalehanao no efa naniraka ahy mba hahiratany masonao, ary mba ho feno ny fanahy masina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kira nahazan-drano niala avy tamin'ny masony, dia nahiratra izy ka nitsangana dia natao batisa, ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eo am-pitsanganana ry avako malala no hirantsika ny hira voalahatra eny amin'ny fafana hitsenantsika ny afatr'Andriamanitra. Amen.
masina 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 Jehovah tompony maro entry ny voninahiny ny tany rehetra izany teny maneho ny fahamasinan'Andriamanitra zany ry havako no teny fampiarabantsika no tahin'ny tompo nomeny tombonandro nomeny tombotsoa afaka andreny teniny amin'ity alahady farany amin'ny volana Jolay 2024 ity. Masina tokoa ny tompo Andriamanitra ry havana fa mahagaga ny fitantanan'ny fanahiny fa tanteraka tokoa hoe manomboka hatrany amin'ny fiarabana apôstôlika ka hatrany amin'ny tsodrano dia tena fanahy iray nitarika ao anatin'ny fanompom-pivavahana ary zavatra ray loha no itarihan'ny fanahin'ny tompon'anjara rehetra ary zao tenin'Andriamanitra ifampizarantsika izao dia mifanohy tokoa amin'izay fanotarihan'izy menadaty io na ny mpitarika izany na ny voankazo mamy toy an'ilay tantaran'ilay anao tafika masina ho any Antsirabe mialohan'izay aloha dia nisy reny mpianakaviana miresaka amin'ny zanany dia hoy ny reniny lita avengy ianao fa misy zavatra nyrahako anao lita io mbola somebiseby mbola milalao inona ndray ary zany etsononeny zany inona ndray ary zany etsononeny zany ahoana tompoko avy ianao fa irahako fa maninona ny za foana ny rahany eny e fa maninona tsy be mandray ny rahana aloha dia tsy niteniny eny so ihany manenkizy rehetra teto rehefa nanontaniana hoe izy ny irahana dia namaly daolo hoe vonina rehefa maniantso ny ray aman-dreniny fa lita aloha dia tsy tahaka an'izany ny ampitsony iny dia niantso indray ny reniny lita ô avy indray ianao fa irahako avy fa omeko mofo anao e ay avy lita nandeha izy tany amin'ny nanyrahany reniny azy dia indraindray ianao mimemery avako kanefa misy tokoa ny tahaka an'izany andao tsika andeha anao tafika masina e ay zany anaovana tafika masina andao ane soavina fiorenana misy ranomasina ve any andao re atsika anao tafika masina e ay ane folo pointy ay andeha daholy raha fehezany zany rehetrarehetra zany havana dia zao rehefa antsona ny olona anankiray na izy mimenimenina dia manilika na koa izy mandinika tsara hoe misy tombotsoako ve zany fa ny tompo Andriamanitra atao anatin'ny fahamasinany ry havako rehefa niantso an'i Isaia mpaminany izy valy tenin'i Isaia dia zao hoe inty aho irao aho inty aho irao aho teny ambavatsika rehetra zany ry havako nantso amin'ny fanaovana tafika masina zany nantso amin'ny fanaovana asan'Andriamanitra izany ary indraindray ary ny mpanao politika koa dia mba mampiasa azy fiteneny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra iny fa ny zavatra mitranga tsy dia tena voahaja tsara ilay teny hoe ity aho dia irao ity aho irao aho fa indraindray araka ny tenin'ny filohan'ny efijeikema ity aho irao izy fa eto ry havako rehefa niantso niantso Andriamanitra ny Isaia ito amin'ny Isaia toko fahenina ka ny andininy fahavalo nivaly tenin'ny Isaia dia hoe inty aho irao betsaka amintsika ry havako ary tsy ratsy zany no miombona amin'izany teny fijoroana vavolombelona nataon'ny Isaia zany fa andeha ho jerentsika hoe fa inona tokoa moa ny akony zany fa maliny Isaia niantso n'Andriamanitra izany ka nanaovana inty aho irao aho teo amin'ny fiainany inona ny akony zany antso n'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainako eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny fiainan'ny fiangonana voalohany indrindra ry havana rehefa niteny Isaia hoe inty aho irao aho teny maneho fahatsiarovatena tena nahatsiaro ny tena ny Isaia Andriamanitra rehefa misy antso atao dia mierikerika aloha izy zao mba mety mahavita an'izany atao am-piangonana
iza zao mba mety havitan'izany fa rehefa nantsoan'Andriamanitra Isaia tonga dia natsiaro teny izy ary tsy vitan'izay natsiaro teny izy ravana fa indray ny vakitsika ny andinin'ny fahadimy amin'ity Isaia toko faheniny ity zao ny ambarany tao Isaia no miteny dia hoy izao lozako maty aho fa lehilahy maloto molotra sady eto amin'ny firenena maloto molotra no hitoerako fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitany masoko sy mba nierikerika Isaia rehefa nantsoan'Andriamanitra izy fa tonga dia nahatsiaro teny izy ry havako ary rehefa mahatsiaro teny izy dia ny fahotany no hitany voalohany indrindra zany Isaia zany taminany manana ny maizy azy zany olona nofidian'Andriamanitra sy ny antsoan'Andriamanitra notsongain'Andriamanitra tamin'ny olona maro zany kanefa rehefa nantsoan'Andriamanitra izy vokatra zany antsoan'Andriamanitra zany teo amin'ny fiainany nahatsiaro teny izy nahatsapany fahotany izy teo anatrehan'ny antson'Andriamanitra teo anatrehan'ny fahamasinan'Andriamanitra ilay ny antso azy fa zinona tokoa moa Isaia zinona tokoa moa ny zanak'olombelona no ifanatrika amin'Andriamanitra ilay masina indrindra fa olona mpanota ka tsy mendrika ifanatrika amin'Andriamanitra kanefa dia mahagaga fa olona tahaka an'izany no antsoan'Andriamanitra entsika tsara teo ny tantaran'ny Saoly olona mpanentsika ny fivavahana kristianina mpanentsika ny kristianina raha tsorona dia hoe adversaire-ny fivavahana kristianina zany no nantsoan'Andriamanitra ny fanontaniana mipetraka zany dia zao hoe aza dia variana loatra mijery rehefa manahoana moa zany antsoan'Andriamanitra zany fa maninona moa nantsoan'Andriamanitra zany ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe teo zao rehefa miantso Andriamanitra dia noy mandiny tena mahatsiarova tena tsarovo ny fahotana izay vitanao ary ny Isaia dia miavaka loatra tsy ny fahotany ihany ny tsarony fa ny fahotany fiarahamonina sy ny firenena izay misy azy satria tena nanjaka ny tsy fahamarinana tamin'ny andron'ny Isaia ary zany tsy fahamarinana zany tsy teo amin'ny fiarahamonina tsy tamin'ny lafiny ara-politika sy ara-tsosialy ihany fa hatramin'ny lafiny ara-pivavahana satria lasa nanompo sampy nivavaka tamin'ny sampy nitoko tamin'ny sampy ny vahoaka an'Andriamanitra ry havako malalo amin'ny tompo ny ako ny antson'Andriamanitra teo amin'ny Isaia voalohany indrindra dia nahatsiaro ny fahotany sy ny tsy fahataterahany sy ny firenena izy manoloan'izany tenin'Andriamanitra zany ry havana Isaia nantsoan'Andriamanitra ireo apôstôly 12 nantsony Jesosy Kristy Saoly zay tonga Paoly teo nantsoan'Andriamanitra fa mity an'io tiako izaho sy anao isika fiangonana antsoan'Andriamanitra mba hitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra hitaona olona maro andovan'ny lanitra dia tsy maintsy ho avy ny antso iza no andeha iza no vonona mahafinaritra ny fahavononana tsy maintsy misy ny fiomanana misy ny fiofanana misy ny fandaminana satria tafika anao tao ady no atrehana kanefa tsarovo ry havako fa alohan'izany rehetra zany mahatsiarova tena aloha jerevo ny fiainanao jerevo ny toetranao jerevo ny fiainan'ny fiangonana izay misy ianao aza manilika any amin'ny hafa fa mibebah eo anatrehan'Andriamanitra ifony eo anatrehan'ny tompony tsy fahatanterahanao ny fiangonana misy ianao ny firenena misy ianao aza faly manilika any amin'ny hafa fotsiny ka matotsika oatra ka iranona ny oatra zao aka ny oatran'izao anke tsy mba tsiry havako ny olona tsoan'Andriamanitra dia mahatsiaro tena ka mibebaka eo anatrehan'ny tompo Andriamanitra ary zany ny dikany teny ataon'ny Isaia hoe inty aho irao aho tenyny olona miaiky ny tsy fahatanterahany zany ka mila ilay fahamasinan'Andriamanitra anafaka azy amin'izany fa ny ako ny faharoa havana dia izao ny olona manao hoe inty aho irao aho dia olona nandray famelan-keloka
olona nandray famelan-keloka sy famindram-po avy amin'Andriamanitra mba hazava tsara an'izany dia vakitsika ny andinin'ny fahafito zao ny voalazo amin'ny andinin'ny fahafito ary nateny vavako izany ka hoy izy indro efa nitehika tamin'ny olotrao io ka dia afaka ny elokao ary voavela ny fahotanao zava-dehibe zany ry havako lay Isaia nahatsapa-tena nahatsiaro ny tsy fahataterahany ny aiky ny fahotany sy ny fiainan'ny fireneny dia nandray famindram-po lehibe avy amin'ilay Andriamanitra masina ary zany ny fomba fampiasan'Andriamanitra ry havana aza mieritreritra foana ianao hoe dia ny olona tsoan'Andriamanitra dia olona tsy misy pentina ny olona tsoan'Andriamanitra dia olona faran'izay tapitrohatra amin'ny fahendrena miantso an'izany Andriamanitra azon'Andriamanitra atao zany fa tsoan'Andriamanitra kory havany isika rehetra izao sy ianao ao anatiny hoe tsy fahataterahako sy tsy fahataterahanao io fa ny andrasan'Andriamanitra amintsika dia mila mibebaka ao anatrehan'Andriamanitra isika mila mahatsiaro teny isika ary mahatsiarova fa ilay Andriamanitra niantso an'i Saoly sy niantso ireo apôstôly niantso an'i Isaia dia miantso azy miantso anao mpanota ihany koa ary io Andriamanitra io dia Andriamanitra marina izy Andriamanitra fitiavana izy ka tsy ny lasako sy ny lasanao ihany no jereny fa ny anio sy no avy indrindra ihany koa zany ny jeren'Andriamanitra ka izany no natonga azy anome famindram-po ho an'ny olona rehetra ary isan'izany Isaia niala tamin'ny ratsy izay nataony ry havako malalo amin'ny tompo miantso anao ny tompo amin'ity anio ity mamerina ny antso izay efa nataony taminao ny tompo ialao ny ratsy fanao ialao izay rehetra tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ny ainanao na any amin'ny isa-tokantrano zany na any amin'ny toeram-piasany zany na any amin'ny toeram-pianarana sy any amin'ny fiarahamonina zany indrindra fa ty amin'ny fanompony teny ivon'ny fiangonana ialao ny ratsy fanao ry havako fa ho tsarovanao fa hitobaka aminao sy ny firenenao ny famindram-pon'Andriamanitra ary tena zava-dehibe zany neke vakitsika ilay eo amin'ny tantara faharoa toko fahafito zay tsika tsy enjery tantara faharoa toko fahafito ny andininy fahaefatra ambin'ny folo tsika tsara mihitsy io hitanareo ve ndao iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo ary raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetry teny ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia iainao ny an-danitra ao ka amela ny elony ary anasitrana ny taniny teny mpitiavana teny mpahasoavana teny mpanafahana lehibe zany ry havako fa ny olona izay antsoan'Andriamanitra ka manetry teny miaiky ny tsy fahataterahany sy ny firenena misy azy tsy mibebaka miala amin'ny ratsy fanaony dia mindrafo amin'ny tokony tompo'Andriamanitra tanteraka indrindra zany ry havana atao amin'i Jesosy Kristy fa zany natonga an'i Jesosy Kristy ho faty teo ambony hazo fijaliana mitondra ny fahotako sy ny fahotanao ary ny fahotantsika mba hatonga antsika andray ny famelan-keloko sy andray ny famindram-po avy amin'ny tompo Andriamanitsika koa azo atao sakana ho anao amin'ny fanomponan'Andriamanitra ny lasanao na ny lasan'ny firenenao fa anio raha mety ianao dia miantso anao ny tompo manavao amin'ny fiantsony ianao ny tompo ary indrindra raha miaiky ny tsy fahataterahanao ianao dia mamindra fo aminao ny tompo ka le foko sy fonao ary fotsika vato sy mitempy fitiavana sy tia teny lay manao be marenina amin'ny antson'Andriamanitra na variana manilika amin'ny hafa foana amin'ny adidy sy andraikitra sahanina hosoloan'Andriamanitra ny fony feno fitiavana feno fahatsorana ka afaka hiara-dalana amin'ny fotoana sy ny toerana rehetra ary zany indrindra ry havana ny tenin'ny Isaia ato inty ao irao tenin'ny olona izay voavela eloka izany tsy olona mbola mahatsiaro ny fahotany tsy voavela tsy olona mbola mitaritarika ny adalany fa olona efa voavela eloka afaka amin'ny tsy fahataterahany koa anio ry havako tianao koa ny tompo Jesosy ka na inona tsy fahatateranao mamela ny elokao izy manadio anao amin'ny tsy fahatateranao rehetra izy
mba tonga anao tokoa afaka anao tahaka ny Isaia koa hoe inty aho irao aho. Fa ny akon'ny fahatelo ry avako amin'izany teny nataon'ny Isaia zany dia zao: ny olona manao hoe inty aho irao aho dia olona manolo tena feno sy tanteraka ho an'Andriamanitra sy ny asany. Tenin'ny olona feno fanolora-tena ho an'Andriamanitra sy ny asany izany. Zao ry avako nitady io. Ianao no mety mieritritra hoe za ve dia mbola za azy tia dia inona moa ny ilan'Andriamanitra? Za ve izay zao nge tsy fantaty inona ny ilan'Andriamanitra? Za nge olona sahery inona ny ilan'Andriamanitra? Za nge beasa inona ny ilan'Andriamanitra? Sy ry avako, matoa Andriamanitra miantso atsika, matoa Andriamanitra mifidy atsika, mahatoky atsika izany. Zay le izy. Hafa mihitsy io tompoandriamanitra io, na dia tsy mendrika ary zao sy ianao dia itokisan'Andriamanitra tsika, matoa antsoa. Tsarovy zany fa mahatoky ianao ny tompoandriamanitra, matoa miantso anao. Ary tahaka ny antso ny ray aman-dreny amin'ny zanaka ihany koa. Aza mieritreritra nareo raha izy hoe dia zay foana ny irakirany dada sy neny, fa maninona zay namparovana azy? Mahatoky anareo ny ray aman-dreny, matoa maniraka anareo. Tia anareo ny ray aman-dreny, matoa maniraka anareo. Solo tena ny ray aman-dreny anareo, matoa irahan'ny ray aman-dreny. Dia tahaka izany kotsika amin'Andriamanitra. Matoa Andriamanitra miantso sy maniraka atsika amin'ny asa fitorian'ny filazantsarany, fitaomana olona amin'ny fanjakany, mahatoky atsika ny tompo Andriamanitra. Ary solo tena ny Kristy isika amin'izay rehetra tanterahantsika. Zava-dehibe zany ravana. Ary zany no nataony tamin'ny Isaia ka teo anatrehan'izany fatokisan'Andriamanitra izany. Dia nipololotra ny valitenin'ny Isaia: inty aho irao aho. Valiteny feno fanolora-tena, na dia tsy mbola mazava tamin'ny tsara raha ny mission izay nitson'Andriamanitra azy, nanoloana ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra, tonga dia nankatoy. Ary zay raka izy le mahatsara le fanaotsika. Rehefa miantso dada sy neny dia hoana le fiteny moa? Na tsisy manao inty aho irao aloha rehefa miantso dada sy neny any an-trano. Ahoana tompoko? Fa tsy hoe rehefa miantso dada sy neny, fa inona ny ilana fa inona indray ahoana tompoko? Maneho fahavononana zany, efa nihiraka, na dia mbola tsy mazava ary zany. Dia tahaka zany nataony tamin'ny Isaia, ary zany foana nataon'Andriamanitra riavana, satria izy ny tompon'ny fandaminana. Jesosy Kristy riavana, ilay tao Getsemane, no tena naneho soatra fakatahaka tokoa amin'izany famarinany antson'Andriamanitra izany. Ka na inona hirifiry izay naretan'ny tompo Andriamanitra sy angidin'ilay fahafatesana izay tsy maintsy izora no famonjena azy famonjenanao, dia nekeny ny antson'Andriamanitra ary nanolo tena feno izy. Aoka tsy ny sitrapokany ianao tao, fa ny sitraponao. Zany koa riavana ny tokony valiteny eny ambavatsika. Rehefa miantso atsika ny tompo Andriamanitra, tsy ny sitrapoko na izay mahazatra ahy, fa aoka ny sitraponao Andriamanitra no tanterahana eo amin'ny fiainako sy ny fiainan'ny firenena izay misy ahy. Riavako manalo amin'ny tompo, tsy valiteny voatery na tsy vokatro ny fony ny Isaia riavako, fa valiteny entitra sady mazava: inty aho irao aho. Tena vonona hiara-miasa amin'Andriamanitra na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Rehefa zay kay mamavady ny tafo, miantso anao ny tompo Andriamanitra, manavao ny fiantsony anao izy amin'ity anio ity, mahatsiarova tena. Tsarovy fa efa nandray famonjena sy famindram-po tamin'i Jesosy isika, ko tonga ny ora sy ny fotoana. Miteza mba hanolo tena ho an'Andriamanitra sy ny asany. Aza mikajikajy na manahy ihany koa, fa rehefa miantso Andriamanitra, izy ilay miteny: indro zao mba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo, izy ny andamina sy andrindra ny zavatra rehetra, hatramin'ny fandaharam-potoananao, hatramin'ny fahasalamanao, amin'izay rehetra tanterahanao. Manaova tahaka ny Isaia hoe: inty aho irao aho. Fa isan'andro ny tompo Andriamanitra, amin'ny toerana rehetra ny tompo Andriamanitra, amin'ny tranga rehetra amin'ny fiainanao ny tompo Andriamanitra dia miantso anao. Na fifaliana zany, na fisentono zany, fa ho an'ny mpino miara-miasa ny zavatra rehetra, ho an'izay tian'Andriamanitra
sy izay vao antso araka ny anarany raha teo araka ny tenin'ny Paoly apôstôly. Miantso anao ny Tompoandriamanitra amin'ireny sehatra rehetra iny ka azavariana mitsetra, azavariana mimenomenony, azavariana mitomany fa manolora tena tahaka ny Isaia mpaminany manao hoe inty aho irao. An'Andriamanitra ny voninahitra fanifanainy Jesosy amintsika rehetra atateraka tokoa ny fanolora tenantsika eo anatrehan'ny antson'Andriamanitra. Amen. Tsika ry avaka ivavaka, isaoranay ianao ry Andriamanitra, eny isaoranay ny anaranao. Lehibe loatra ny fitiavanao ny fiangonana, satria tsy nafeninao ny sitraponao, nahariarinao taminay androany, ny afatra mafonja Tompo, mba azoanay tokoa mandinika ny tenanay, mahatsiaro tena, satria ianao Andriamanitra miantso amin'ny fahamasinanao, no tsy maintsy ilazanay hoe inty aho, irao aho. Ao anatin'izany Tompo, dia mila mahatsiaro tena mandrakariva izahay, mila mahay mandinika ny tena tahaka ny Isaia izahay. Satria tokoa mantsy Tompo, mba zinona moa izahay, izahay izay tsy mendrika akory, izahay izay malaky miodina aminao Andriamanitra. Misaotra indrindra fa manoloana ny fiantsona masina, ilazanay hoe inty aho irao aho, dia raisinay ny famelan-keloka, handraisanay ny famindrapo avy aminao Andriamanitra. Satria Andriamanitra masina ianao, ka sitraka ao ihany koa ny anananay fahamasinana eo ampanaovana ny asanao, ary indrindra sitraka ao Andriamanitra ny andraisanay famelan-keloka, ahatonga anay olom-baovao mandrakariva, manoloana ny antso masina, izay aniranao ny fiangonana. Misaotra Tompo fa izany indrindra no tsy maintsy anapahana hevitra, anoloranay tena vaovao indray ankehitriny. Andiananay ho iraka ao Andriamanitra, hitorianay ny filazantsara anao Jesosy Kristy, hijoronay vavolombelona. Andriamanitra, misaotra fa tianao loatra izahay, fa eo anatrehan'izany rehetra izany, mahatsiaro sady mihevitra ny tenanay izahay, fananota koa mamindrafo aminay Tompo, mamelany elokay ianao, mifona aminao izahay, indreto ny fiangonana manetry tena eto ampototry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Tompo, tsy say izahay, na hanonona ny anaranao masina lehibe,
eny tsy sa izay hitraka hijery ny lanitra sy ny atsaranao kanefa Andriamanitra tia anay ianao ary Andriamanitra manamarina anay maimaimpona ianao ka mitaona anay hanana fiainam-baovao dia misaotra indrindra Andriamanitra noho ny fitiavanao tsy takatry ny sainay noho ny indra fonao sy ny famelan-keloka atolotrao anay indray amin'ity maraina ity. Andriamanitra tomponay io mitondra mambavaka izahay ny fiainan'ny kristianina tsiraray avy indrindra izay manondrika ny lohanay eto anatrianao ireo kristianina zanaky ny fiangonana manaraka izao fampompoavahana izao any amin'ny Facebook. Andriamanitra jereo izahay iantrao izahay karakarao izahay amboary izahay Jesosy ho toanao atsangano indray izahay hisitraka fiainam-baovao. Misaotra indrindra fa azo antoka ny mombanay fa Andriamanitra efa mihevitra ny fiangonana ianao fa mitondram-bavaka izay tompo misy ny zanaky ny fiangonana mety mandalo tsy fahasalamana mety mandalo olana samy hafa mandalo tahotra tebiteby ady maro samy hafa ampoanay Jesosy ny teninao hoe izao no hiady ho anareo ary ampoanareo ny fahasoavako. Andriamanitra mitondra amam-bavaka ihany koa izahay ny fiainan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara indrindra tompo eo ny fiatrehina ny synoda lehibe izay tanterahina amin'ny volana Aogositra ny sambava ho avy izao. Andriamanitra miasa fomba tsy takatry sainay ianao aoka handeha amin'ny fahamasinana tokoa ny mpanomponao mikarakara sy miatrika izany synoda lehibe izany ka ianao hanome mpitondra ny fiangonana hatahotra anao Andriamanitra hijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy ho sahanambara ny filazantsara Jesosy Kristy amin'ity tany misy anay ity. Andriamanitra mitondra mambavaka izay ny fotoan-dehibe androany eny amin'ny fijika mandrena fahasoavana ny famoahana ireo mpitandrina na vita ny fianarana sy ny mpampianatra na vita fiofanana tantera ho tanteraka soamantsara raha-paherezo mba ho feno hery hijoro vavolombelonao Andriamanitra eny amin'ny tanimboly samy hafa niranao azy. Andriamanitra tomponay io mitondra mambavaka izay ny asan'ny fiangonana amin'ity fiangonana misy anay ity. Jereo ny ezaka rehetra isaoranay ianao tamin'ny fikarakaranao isaoranay ianao tamin'ny fombanao ny fiainan'ny fiangonana fa mangataka aminao izay ny ampaherezinao ny biraon'ny fiangonana tariny ray mandreny mpitandrina mba hihevitra mandrakariva izay fampandrosoana ny asanao eto amin'izao fiangonana izao. Ampaherezo ny mpandray fanasany tompo rehetra mba hihevitra mandrakariva ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra eto amin'ity fiangonana masina ity. Andriamanitra mitondram-bavaka izay ny fiainan'ray mandreny mpitandrina mianakavy tsaronay am-bavaka zany Andriamanitra satria fitaovana mahomby hitoriana ny filazantsara ary fitaovana mahomby mitondra ny fiangonana ao aminao Andriamanitra izany ray mandreny mpitandrina izany ko ampaherezo madidy maro samy hafa ary me fifaliana mandrakariva ampandaterahana ny asanao Andriamanitra. Andriamanitra rainay io mitondra amam-bavaka izahay ny fiainan'ny firenenay jereo ny mpitondranay ampaherezo ny filohanay mamindrafo aminy mamelany elony ampandehanao fahamarinana amin'ny fahamasinana ny mpitondranay jereo ny aretina misy amin'ity taninay ity sy trano izany foany zay rehetra tsy avy aminao Andriamanitra ary ho dano hita amin'ity nosinay ity zany. Andriamanitra tomponay io amakivaky ny herinandro vavaonay indray izahay tianay mametraka izany amin'ny ampelantanao masina amin'ny alalan'ny vavaka mangina anterinay
eo ambony seza fiandriananao. Misaotra indrindra raha io fa azonay antoka tokoa ny fiainanay ary manome mihoatra noho izay fanangatahanay aza ianao. Koa ny vavakay dia ampiamboninay amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy manao hoe rainay izay ny an-danitra, mba masinany ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Eo anay ny anina saza ao anay ary amelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia tsika ry havako hitsangana anambara ny finoantsika an'Andriamanitra, tsangana ny fiangonana. Ny fanekempinoan'ireo vavolombelona anatrimaso no anambarantsika ny finoantsika an'Andriamanitra dia fanekempinoana laharana fahaefatra izany manao hoe manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao sy araka ny teny nataony Andrea hoe efa nahitany Mesia izahay sy araka ny teny nataony Samartana hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa mpamonjy izao tontolo izao sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao manana teny fiainana mandrakizay ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompoko s'Andriamanitra. Amen. Petraka ny fiangonana ry havako. Iroso amin'ny filazana ny raharahany fiangonana isika. Dia tonga eo amin'ny fotoana izay ilazana ireo asa sy raharahany fiangonana isika ry havana. Aorian'ny filazana ireo asa sy raharahany dia andray fitenenana eto nisy olon-tena avy eo amin'ny AFF hanao fanentanana. Aorian'izay dia ny ray aman-dren'ny mpitandrina no hanohy sy hamarana izany. Avy amin'ny foibe FJKM. Noho ny amin'ny vanim-potoana lehibe izay lalovan'ny fiangonana misy antsika dia ny fiatrehana ny synode lehibe FJKM izay ho tanterahana any Sambava ny 12 ka hatramin'ny 18 aogositra ho avy izao dia mahatsiaro ny tenin'ny soratra masina manao hoe ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Salamo 7:30 dia miantso antsika isam-pitandremana sy ny isam-pianakaviana eniny tsirairay mba samy mitondram-bavaka izany fivoriana masina sy lehibe izany mba ho eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina sy ho tanteraka tokoa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa hoy ny ambaran'ny ten'Andriamanitra hoe ry rahalahy mivavao anay mba andehanan'ny tenin'ny tompo faingana ka ankalazana toy ny teo aminareo. Tesaloniana 2:7-1. Avy amin'ny fitandremana amparobe famonjena RFF rindra fanatanjahantena sy fialam-boly. Ao anatin'ny fankalazana ny 40 taona ny FJKM amparobe famonjena sy ny 20 taona ny RFF dia mahafaly anay ny manasa anareo hanatrika ny concert d'orgue mitondra ny lohahevitra hoe aim-panahy sy feon'orgue atao ao amin'ny FJKM amparobe famonjena ny 15 Jolay 2024 manomboka amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro. Izany dia iarahana manatotosa amin'ireo fikambanan'ny mpankafy sy mpitendry orgue sy ny antoko mpihira RFF asan'ny famonjena ary ny APL. Ny filoha sy ny foibe FJKM, ny président synodal sy ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana, ny mpitandrina sy ny FJKM Mbatoroka Finoana, ny filohan'ny komity ny 100 taona fiangonana dia faly manasa antsika hiara hivavaka hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra
ary hitokana ireo tsangam-bato noho ny fankalazana ny fa-enimpolo taona ny fiangonana FJKM Ambatoroka Finoana. Izany dia ataony alarobia fa 8 Jolay 2024 amin'ny 7 sasany maraina amin'ny FJKM Ambatoroka Finoana. Noho ny fahasoavan'ny tompo dia feno 20 taona amin'ity taona ity ny nanompoan'ny mpitandrina Andriambahiny Maminiaina sy Ramatoavadiny tonian'ny departemanta ny piasa sy ny vola ao amin'ny FIB FJKM. Tsy misalasala izahay mianta fiarah-miasa aminareo manome tolo-tanana amin'ny tsodrano izay atolotra azy mivady. Ny fandrin'ny komity dia tany ho fahatsiarovana izao fotoana lehibe amin'ny fiainany izao. Koa arak'izany dia faly manasa antsika rehetra hiombavaka ka hiara-nome voninahitra an'Andriamanitra noho ny 20 taona nampitandrina azy izany, izay ho tanterahana ny 130 sabotsy 130 Jolay 2024 amin'ny 7 maraina any amin'ny FJKM Atarandolo Fitiavana Fianaratsoa. Avy amin'ny asa fifandraisana sy fampalaam-baovao komity firana. Fifaliana ho an'ny asa fifandraisana sy fampalalam-baovao komity firana ny maniraka solotena eto aminareo hivarotra ireo vokatra izay vokariny ny alahady ny anio alahady fa 5 Jolay 2024 toy ny CD firana fanampiny sy ny CD sekoly alahady foibe mirakitra ny iran'ny tanora sy ny ankizy ary ny firana litorjika izay navoaka ny projet alphabétisation mba ho fanampiana azy ireo amin'izany adidy masina iandreketany izany. Koa entanina isika fiangonana hividy sy hianatra izany mba ho tena vava iray ihany no entitsika midera an'Andriamanitra. Misy ihany koa ireo boky mirakitra ny literatura kristianina dia asaina isika ao tokotany andrefanao. Synodam-paharatany Tanora Atsinanana fikambanan'ny vadina mpitandrina. Mba ho fanatanterahana ireo tetikasan'ny fikambanana dia mangataka fiarah-miasa aminareo izay hanao varotra fromage ny alahady fa voalohan'ny volana aogositra ka iray alina ny vidiny izany fromage izany ka dia asaina isika amin'ny voalohan'ny volana aogositra. Fikambanana ambavaka fiarah-ambavaka Mamre taratasy fisaorana. Izay fikambanan'ny masera Mamre FJKM dia misaotra an'Andriamanitra noho ny fahavitan'ny fanokanana ho masera any Ravarimalala Kristine, Razazaroavana Pierrety, Ramilso Dina Raymond Eliza, Randrianjanahary Mina Felaniony, misaotra ny beaon'ny fiangonana ary ny mpitandrina Randrianahary Soalain mpanolo-tsaina ny masera Mamre amin'ny fiarah-miasa rehetra. Misaotra ny fikambanan'ny dekona sy ny loholona izay nikarakara sy nanampy tamin'ny alalan'ireo asa fanompona ny tanterahanareo. Isaoranay ianareo nanao ny asa fanompona omaly. Misaotra ny atokopira antsana mivadin'ny tafo nandray anjara hira nandritra ny fanompoam-pivavahana omaly. Misaotra an'Andriamatoa tantely tamin'ireo asa rehetra samihafa teto am-piangonana. Misaotra ny mpitendry zava-maneno. Misaotra ireo niara-miasa ka nahatotosany fanompoam-pivavahana. Ary ny fiangonana manontolo Tsakanavaka dia isaoranay sy ankasitrahanay indrindra tamin'ny fitondrana ambavaka sy ny fanotronanareo ny firarintsoa ary ny vola-tsodrano izay natolotrareo anay. Feno fisaorana sy fankasitrahana anareo rehetra izay tamin'ny fitiavana lehibe nasehonareo taminay. Tsy voavalinay tompo ny soa rehetra nataonareo taminay. Mampanantena kosa ny fivavahanay ho anareo izay. Fandriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany. Raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompy ihany. Ary mbola irinay ianareo samy haneo izany fahazotoana izany mba hahazo ny fahatokiana be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany. Hebreo 9:9 sy ny 11. Sampanasa asa fitoriana ny filazantsara. Antsoina isika AFF
ny mpiofana ary ny fiangonana hanatrika ny fivoriana dinikasa anio tolakandro amin'ny rora sasany ao amin'ny akany. Azahoana mahazo kokoa ny antsipiriany, bebe kokoa ny antsipiriany ny amin'ny fizotrany tafika masina ho tanterantsika izany fotoana izany. Voameran'ny fanisana. Mampatsiahy ny voameran'ny fanisana fa mitohy isaky ny alahady voalohany sy fahatelo ny fikarakarana ny fanavaozana ny karatry ny mpandray. Manasa antsika mpandray araka izany hitondra sary tapaka roa sy ilay karatra mavokely mba ahafahana manantanteraka azy. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina hanatona ny voamera ao amin'ny tokotany atsinanana isaky ny alahady fandraisana. Avy amin'ny STA. Tanteraka somatsara androany ny fanadinana famaranana iombonan'ny sekoly alahady koa noho izany dia miditra ao amin'ny fotoana fialan-tsasatra isika. Ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao dia holazaina amin'ny fotoana manaraka. Avy amin'ny antoko-pira mboadiny tafo. Lazana ny mpikamana fa mitohy hatrany ny famerenan-kira izay fanaontsika isaky ny asabotsy amin'ny ora sasany ny fotoana dia eto am-piangonana. Avy amin'ny safifa. Mampandehantsika ny sampana fifazana fa misy ny asa fampahirezana aorian'izao fanompom-pivavahana maraina izao. Miasa fia. Lazana ny mpikamana fa mianatra hira ny miasa fia ny sabotsy fa 1 Jolay amin'ny roa ora eo amin'ny ao ambony ao amin'ny lokal scout. Avy amin'ny sokajy antso. Ho fanomanam-panahy ny amin'ny fandraisana ny asa fanompona ny voalohan'ny volana aogositra dia antsoina ny mpikambana rehetra mba hivory ny sabotsy fa 1 Jolay amin'ny 7 ora ao amin'ny akany aoka ifampilaza. Filazana manjo. Amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena maty no mpandrenesanay anareo fa ny malalanay Rabakson Pascal dia natsoiny ray ody any aminy ny fa 1 Jolay 1 rehefa nampindraminy anay nandritra ny 70 taona. Hoy ny vadiny ny zanany ao anatin'izany Randriamianta na Soloniaina Lona sy Rabakson na ny Francia. Ny zafikeliny, ny zafiafiny, ny ray tapo aminy, ny ray tapo amin'ny vadiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia vapetraka eny amin'ny fahasan-drazany eny Antsaranaika Mandia Vato Miarinarivo Itasy ny fa 4 Jolay 1 sy 2 rehefa avy nentina nanomezam-bony mahantra an'Andriamanitra tao amin'ny FJKM Mandia Vato. Efa mangina ny fianakaviana dia ho tanterahana amin'ny fotoana manaraka. Filazana manjo ihany. Amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrenesanay anareo fa ny havan'ny malalanay Saondra Nirina Francine Pierrette dia natsoiny ray nody tany aminy ny alarobia fa 1 Jolay 1 rehefa ny vahiny 27 taona teto an-tany. Ny ampandrehantsika dia ny zanany ao anatin'izany Rakotondrazaka Lalanirina mivady, ny zafiny, ny ray tampo aminy, ny ray tampo amin'ny vadiny, ny havany ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa voapetraka eny amin'ny fahasan-drazana tamin'ny zoma fa 3 Jolay 1 rehefa avy nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny FJKM Faravohitra Avaratra fitahiana. Efa mangina ny fianakaviana dia ho tanterahana ihany koa amin'ny fotoana manaraka. Farany dia ampatsivina isika fa misy ny fivorian'ny mpandray anio aorian'izao fanompom-pivavahana izao. Dia toy izay ireo asa sy raharahany fiangonana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ry fiangonana mavady mitafo, ho amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana. Anisan'ny fanamby lehibe nataon'ny asa fitoriana filazantsara teto an-toerana raha vao niverina ny asa
ny sampanasa ny anatanterantsika fiangonana mavady amin'ny tafo tafika masina iombona. Iarahan'ny fiangonana manontolo manatanteraka ary isahana manontolo ny lafim-piainan'ny olona itoriana dia ny ara-panahy, ny ara-tsaina ary ny ara-batana satria dia sady antom-pisian'ny fiangonana ny asa fitorianan'ny filazantsara no misionera irahan'ny tompo ny amin'izany izy. Marihana fa sambany eto amin'ny tantaran'ny fiainan'ny fiangonana nandritra ny 50 taona mahery nisiny zao nisiny zany. Eny, mety efa nisy angamba ny tafika masina natao fa na tetỳ amin'ny faritra manodidina ihany na antokon'olona na sampana vitsivitsy ihany no natanteraka izany. Fa amin'ity kosa dia isika fiangonana manontolo no hivoaka ny rindriny efatry ny fiangonana ary ny mpino sy ny sampana velona rehetra no hiary salahana tanteraka tafika masina amin'ny toerana voafaritra dia any amin'ny FJKM isoavana fiorenana sy manodidina izany. Sy tonga ho azy ny nisy sevidianana ny isoavana fiorenana sy manodidina. Fa fiangonana no tenden'ny synodam-pahatany ho fiangonana miara-mandroso amin'ny ambavady mitafo ny FJKM isoavana fiorenana ny taona 2024. Noho ny amena tamin'ny taon-dasa nefa dia tsy tanteraka amin'ny faniriantsika hanao tafika masina teny an-toerana na dia efa nisy aza ny fiomanana tao tamin'ny alalan'ny fiofanana sy fifanakalozana sy fifaneraserana teo amin'ny fiangonana Rotota. Naverina nangatahana ny fiangonana miara-mandroso ambavady mitafo sy isoavana ity taona 2024 ity ary ny eken'ny AFF synodam-pahatany izany. Niverina indray anefa ny amehana ara-pahasalamana ny volana Martsa 2024 teo iny dia izao niverina nisokatra izao indray ny fiangonana nanomboka ny volana Jiona 2024 lasa teo. Noho izany dia maika ary azakazaka ny tokony anatanterahana ny tafika masina amin'ity taona ity. Mialoha ny faran'ny taona satria raha tsy izany dia mety hiova indray ny fiangonana miara-mandroso amintsika ka ho maty momoka ireo ezaka rehetra efa vita ny anarana tamin'ny isoavana fiorenana FJKM. Fa eo andaniny izao tafika masina izao dia fanatanterahana ny vina FJKM amin'ny voatosy filazantsara ny nosy Madagasikara izay efa tokony farany tamin'ny 2024. Ary farany dia rariny anatanterahana fiangonana izao tafika masina izao satria ny tompo mihitsy no baiko manao hoe mandehana mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra ka na dia eo aza ny mety ho sakatsakana dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka antsika raha mbola atoandro mba tsy hatratra antsika ny alina. Tany am-boalohana tokoa dia nokasaina ary napetraka tao anaty fandaharana sy vitsia 2024 ny daty fa 5 ka hatramin'ny 8 Aogositra 2024 anaovana izany tafika masina izany. Noho ny amehany nefa dia tsy tratra izany. Ka ireto ny fepetra mamaritra ny daty vaovao anaovana tafika masina. Voalohany dia ny fahavitan'ny fiofanana iongonana. Indrindra ireo loha hevitra fototra ny amin'ny asa fitoriana filazantsara sy ny tafika masina. Tsy maintsy ho tanterahantsika izany mialohan'ny anaovana ny tafika masina. Fa faharoa, hamaritra ny daty vaovao dia hoe ny fahavitan'ny fotodrafitrasa eny an-toerana dia ny trano fivoahana sy fidiovana izay efa ao anatin'ny ezaka zareo eny an-toerana ao anatin'ny fankalazany fa 50 taonany tamin'ny 2024. Saingy ezaka lavitresaka tsy mbola vita hatreto. Ary ny fahatelo farany izay mamaritra ny daty vaovao dia hoe fahavononantsika fiangonana manontolo satria isika sampana ny mpino tsiraray nanao ny asa amin'ny alalan'ireo fanomezam-pahasoavana sy talenta ananantsika ho amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Tapakary fa ny alakamisy fa 7 Oktobra 2024 hatramin'ny fa 10 Oktobra no anatanterantsika ny tafika masina eny soavana fiorenana sy ny manodidina. Ny antony lehibe moa dia ny faran'ny volana Septambra 2024 no noheverin'ny komity fa 50 taona eny an-toerana mitana ny trano fivoahana sy ny fidiovana. Noho io antony io dia nosafidiana ny fa 7 Oktobra ka hatramin'ny fa 10 Oktobra 2024. Marina fa mety ho andro fiasana sy fianarana izany nefa
tsy ana-tsafidy intsony isika satria raha tara kely dia ho tratry ny andro fahavaratra ary raha tara be dia efa hifarana mahafiangonana miara-mandroso antsika amin'ny soavina. Notapahan'ny fiangonana isoavina ihany koa fanao lancement des travaux officiels indray zareo ny 10 ny volana aogositra ho avy izao ho fanentanana amin'ny aino aman-jery ny zanaka ny fiangonana sy ny zanaka am-pelezana ho amin'ny asa roa efa nofaritany dia mitana ny trano fisainana ary ny fanaovana io trano fidiovana sy fivoahana io mba handraisana antsika mpiantafika ka ho vita mialohan'ny idinantsika ny trano fivoahana sy ny fidiovana. Mariana fa amin'ny anaran'ny fiangonana miara-mandroso rototo nanaovana ilay lancement officiel sy médiatique des travaux eny amin'ny serasera ataony zareo. Manaraka izany dia efa nivoaka ary efa mipetraka ao ivelany ao amin'ny fafana fandaharana kapobean'ny tafika masina atao mandritry ny efatrandro eny soavina. Raha lazaina tsotsotra dia tahaka izao mba tiako fantatritsika ihany hoe ahoana ny fizotra izany tafika masina iombonantsika izany. Amin'ny andro voalohany dia ny atoerantsika ny sakafo vita ny sakafo dia iantafika ny takariva dia hisy ny filma ary antsona ny olona amin'ny fanoloran-tena. Ny andro faharoa dia iantafika iantsika saingy eo dia hisy ny fizaham-pahasalamana ataon'ny ekipa fahasalamana avy eto amintsika ny fizarana akanjo fitaovana ataon'ny asa sosialy. Tahaka izany ihany koa ny andro fahatelo miantafika fizaham-pahasalamana ary tsaroana fa ny tolakandro amin'ny andro faharoa sy fahatelo dia hisy fotoam-pifoazana asa sy famparezana ataon'ny sampana fifoazana ao Antoby. Ary ny hariva ny andro faharoa sy fahatelo ihany dia ny fandraisana ny ankizy ataon'ny afasin'ny STR ny volana sinkitana ary fandraisana ny tanora mihoatra amin'ny 12 taona ataon'ny STK. Farany andro fahaefatra dia ho famaranana ny tafika masina izay ataontsika dia hisy ny fiarah-miangona ny fiangonana no heverina ny fiombonana amin'ny fanompoavahana ny fiangonana miara-mandroso ambavady mitafy fisoavana fiorenana dia hisy hira ataon'ny atongom-pihira 5 eto amintsika dia tonga dia efa nitsorona satria kely ny fotoana 2 volana dia anaovana n'ilay medley no eritreretina atao eny an-toerana. Aorianan'izay dia fiarah-misakafo amin'ny fiangonana eny soavina. Hitantsika amin'izany fa isika sampana sy mpino-tsirairay no andray anjara. Ampatsehivina fa ny AFF dia mpamolavola sy mpandrindra ihany fa ny fanatanterana dia ny fiangonana manontolo. Ka tonga dia asa avy hatrany. Ka angatahany rehetra sampana voalaza ireto hijanona rehefa mirava izao fanimpavahana izao. Ny asa sosialy, AMA, Sampaty, STK, STA, volana sikitana ary afa. Angatahana ihany koa ny mpitsabo dokotera rehetra tonga eto izao ary eo manana fiara amin'izay mety ho fitaterana ho atao hifandaminana. Satria moa misy ny asa fifoazana, asa sy famparezana eto amin'ny fiangonana dia tsy amin'ny tokotany atsinanana no iaona isika. Fa manaraka izany dia ampirisina isika rehetra fa nisy fiovana ihany koa ny fandarana fiofanana. Ka izay tena ilaina sy ampiasaina amin'ny tafika masina mivantana no azonina ary anomboka ny 20 volana aogositra ny fiofanana andian'ny faran'izao. Efa mipetraka ao tokotany ihany koa ny fandarana vaovao io. Tena ilaina io fiofanana andian'ny farana io satria mba hitovy sy tsy fanipaka ny fomba fiasa fanaovana tafika masina ary hitovy tady dokanga ny mpiantafika. Ko tsy tara ianao raha izao vao tapaka-hevitra anatrika izany fiofanana izany. Farany dia izao. Isokatra ny alahady 1 volana aogositra 2024 ao avy izao ny fisoratana anarana izay andeha na tsiraray na amin'ny anaran'ny sampana. Ampirisina isika anohatra anarana dian'izao satria ilaina dia ilaina maika ny antotanisantsika ny amin'izany satria dia iainga amin'izany avokoa ny kajikajiny amin'ny fitaterana sakafo ary ny fatoriana. Ekena fa mety hisy ny tsy fafahana mijanona any an-toerana na no ny antony toetrandro na ny toe-bata na ny fahasalamana fa dia anohatra anarana ianao ny amin'izay andro afahanao na ny 2 andro na ny 2 andro na ny 3 andro ary ny tsara indrindra dia ny 4 andro misesy. Homarianao na andeha fiara-iombonana koa ianao na mety ho fiara manokana. Ny zava-dehibe tianao mariana fotsiny dia
tokony tonga eny toerana amin'ny valora farafatarany ianao ny maraina satria amin'ny valora maraina no ora iangan'ny mpiatafika itety tokantrano anao tafika masina ary efa milaza ray andro any an-toerana dia kajiana sakafo atoandro ihany no marianay fa ny andro misesy kosa voakajiana sakafo maraina atoandro hariva isoavina dia tsara ho fantatra feny amin'ny faritra Ambatomanga ka 20 kilometatra mialana Ambatomanga misy azy ary eo amin'ny 2 ora fandehanana makany raha mandeha fiara zany hoe raha monjy amin'ny 7 ora dia tokony hainga amin'ny 9 ora farafatahana dia noheverina eo ihany ary hita moa zany miaraka amin'ny ekipa fitaterana sy arakaraka ny fanoratana anarana ataontsika ny sinina vetina tsy isan'andro ho an'ireo te hamonjy zany tafika masina izany dia isy hatrany isaky ny alahady fampahafatahana ireo vaovao tsara fantatra sy fanentanana ny fiangonana izay no ela tompoko fa dia misaotra anareo nahatra ny aino hatramin'ny fahany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mampatsiaro ilay antson'ny tompoandriamanitra ry havana tamin'ny Isaia zany fanentanana ny sesy rehetra teo tompo no miteny hoe iza no irahako ary iza no irakay dia namaly Isaia hoe ity aho irao aho izaho sy anao isika fiangonana ry havana no Isaia antson'ny tompo amin'ity anio ity koa mahatsiarova tena raiso ny famindrampon'Andriamanitra sy ny famelan-keloka omeny ary manolora tena ho an'ny asan'Andriamanitra. Ny fanolora tena dia misy kajy ny maro ry havana ny tenanao mivantana no manolo tena misy kosa nefa ny tsy fahafahanao eto ambavaka ny asa toloro-tanana ny asa fanolorana fitaovana sy enti-manana maro samihafa fanolorana torohevitra mba ahazahoany ny asan'Andriamanitra ho tanteraka soamatsara ho voninahitr'Andriamanitra averina tsara ry havana tsy tafika masina ataon'ny AFF ihany akory zao atao zao fa ataon'ny fiangonana manontolo ka izaho sy anao dia tompona andraikitra eo anatrehan'ny tompo satria miantso atsika ny tompoandriamanitra anatanteraka zany asa zany fa ny asa fitoriana filazantsara kosa no mandrindra ny asa fitoriana ny filazantsara. Asa lehibe ry havana zay efa noentintsika ambavaka ary efa nampimanina antsika tamin'ny heriny anio sika dia sady hitondram-bavaka no anatanteraka rakotra manokana ho fiombonantsika amin'ny ray aman-dreny présidence synodaly izay sotro ronono amin'ny 2 ny volana desambra ho avy io dia ny fanahin'Andriamanitra tokoa ny ombantsika ry havako fa ny jobily fankalazana dia misy marobe fa ny fisotrononony kosa dia indray mandeha ihany tsisy retirety ny be dehibe zany fa rehefa indray mandeha anao miretirety dia retirety indray mandeha anao dia zay ny any présidence synodaly ry havana dia manentana antsika rehetra ry havana ao amin'ny fotoanan'ny asa vavolombelona moa nantanterantsika an'izany etsyntsika manana ny fanohanana izany ray aman-dreny isotro ronono izany mpanompon'Andriamanitra nahazo fahasoavana manatanteraka rakim-pisaorana indro izao maniraka anjely eo alohanao hiaranao any an-dalana sy hitondranao any amin'ny fitoerana izay namboariko no ny fahasoavana no raisinay dia fifalianao anay ny manolotra izao rakim-pisaorana izao voninahitr'Andriamanitra irery ihany ka manolotra rakim-pisaorana vola 5 alina sy 2 hetsy ariary ho an'ny fiangonana 5 alina ariary ho an'ny estike 2 hetsy ariary ho an'ny mamre 2 hetsy ariary ho an'ny mpitandrina amin'ny zadrara ary 2 hetsy ariary ho an'ny mpitandrina mianakavy farany ry havako fotoana fanaontsika rehefa alahady farany volana tahaka an'izao dia mifampiarapitsika zay manana tsingerin-taona sy hanana tsingerin-taona amin'ity volana jolay ity dia manasa anao ry havana mba hitsangana zay manana tsingerin-taona fa za efa mitsangana fa ny ako moa dia amin'ity zay manana tsingerin-taona ry havana na ny alohan'ny anio na ny anio na ny mbola aorinan'izay dia manasa reo zanako amin'ny estike avy hatrany dia anatona an'ireny avantsika tsirairay avy ireny hanolotra ny fanomezana ho azy zao no fanomezana zay atolotra atsika ry havana nankinina taminao hatrany am-bohoko aho hatrany akibondreniko dia Andriamanitra ianao salamo 2:20 ny 10:10 tenin'Andriamanitra mampatsiaro tokoa ry havana fa hatrany am-bohoka isika efa nantson'Andriamanitra sy ny fidino mpiara-miasa aminy tompontsoa lehibe zany sady fitahina ka akoatra ny fifalitsika noho ny tsingerin-taona na ny lasana ny ankehitriny na no avy
dia tsaro fa mitantana ny fiainanao ny tompo ary manana asa iaraha miasa aminao ko amin'ny fampiarapitsika no tahin'ny tompo hitehika sika fiangonana riavana iarabo hivavaka isika tompo Andriamanitro misaotra anao indrindra izahay ny amin'ny mpanomponao izay nahatsiaro fahasoavana ka manatanteraka rakom-pisaorana tamin'izao anio izao ianao tokoa tompo no efa naniraka ny anjelinao hiaro azy hitondra azo amin'ny fitoerana izay namboarinao ianao no ampahery hitantana izany mpanomponao zany atsiarovany mandrakariva fa manomboka eto an-tany zany toerana amboarinao zany fa indrindra hatrany amin'ny fanjakanao ko ny fitahinao sy ny fahasoavanao ny tompo amin'izay mandrakariva eno amin'ny fiangonanao manontolo ka atsiarovana tokoa fa ianao ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina nitondra ny fiainanay fa mivavaka indrindra ihany koa izay tompo ho an'ny ray aman-dreny présidence synodaly izay isotro ronono amin'ity taona ity ianao no omba ny fandaminana rehetra hitahazany mpanomponao zany ary omba ny fiangonana efijaika mamivadiny tafo koa amin'izao anio izao azahoanay miombona anjara hiara-miasa aminao tompo anoana an'izany mpanomponao zany ka izay rehetra tanterahanay na ny vavaka na ny fiaraha-miasa na ny tolo-tanana amin'ny alalan'ny vola dia mba ho ambininao n'izany tompo vita soa ny iraka izay nampanaovinao indrindra fa ho an'ny mpanomponao fa mivavaka indrindra izay tompo amin'izao anio izao ny rehetra efa manana tsingeritaona sy mbola hanana zany tsingeritaona zany amin'ity volana jolay ity misaotra tompo noho ny amin'ny fivodiananao sy ny antsonao isaorana ianao tompo ny amin'ny mbola izay hitantananao ny fiainana indray amin'izao sisa izao ny angatanay tompo dia nitehirizanao ty anatinay ny antsonao ary irana fananao ny fonay an'olo tena mandrakariva ao anao mandrakariva sy mandrakizay dia mianaranao ry Jesoa Kristy tomponay le lohan'ny fiantsona lay tena tianay no anonona izany vavaka izany misaotra tompo amen afaka mipetraka sika eo an'Andriamanitra riavana ny voninahitra fa ny fanahiny kosa amintsika rehetra azahoantsika mahantanteraka izay tandrifa antsika tamin'izay rehetra nambarateo itsika riavako malala anavao ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra ny hira 3:valopolo no irahantsika miredona mandritra ny fanatazana ny rakitra 3:valopolo firana FFPM.
Tetsika fiangonana hitsangana hanolotra izao rakotra izao izy Andriamanitra ny hira 3:9 ny andininy 4 no hirantsika 3:9 ny andininy 4. Petraka ny fiangonana riavako. Tetsika riavako malala iroso amin'ny asa vavolombelona dia ny voalohany ny fanoloran-jaza aorian'izay kosa ny fanantanterahana ny rakitra ho fanohanana ny ray aman-dreny président synodaly. Mialohan'ny rosotsika riavako amin'ny fanoloran-jaza fifaliana lehibe tokoa an'ny tompo sy ny fiangonana indrindra ny fikambanan'ny masera mamrery avana na atotosan'ny fanokanana ireo masera 4 rahavavo maly dia mba tononoko ny anaran'izy ireo dia mba mandrosy ataony loana eto ianareo 4 rahavavo rehefa voatonona ny anaranareo Rafara Malala Christine masera Rafara Malala Christine masera Razaroavana Pierrette masera Ramilso Dina Raymond Eliza masera Randrianjanahary Mina Felanioni. Isika masera zay manotrony eto rehefa mba mitsangana amin'ny toerana izay misy antsika mariky ny fiambonana satria izay ny mahafa ny masera mamre ny zava-dehibe dia ny fiambonana dia ny fitsangananareo dia lehibe tokoa. Dia fifaliana tokoa ry havanao antsika fiangonana no mipifaliana amin'ny tompoandriamanitra no ny amin'ny fahatotosany ny fanokanana azy ny 4 rahavavy ireto omaly eto anivon'ny fiangonana. Dia nahafa tokoa moa ny mpanompon'Andriamanitra satria mbola tsy nanolotra tsodrano akory sika ny fisaorana dia efa nalefan'izy ireo sahady ry havako dia isaorana azy ireo indrindra moa izany ary ny fifaliana ny mamre dia ombonan'ny fiangonana FJK mavadin'ny tafo manontolo izany. Ny tenin'Andriamanitra izay fanevana joronareo amin'ny fijoronareo vavolombelon'ny tompo no tenin'Andriamanitra ihany koa iarabana sy iarina soanareo ireo amin'ny filazantsara araka ny jaona toko 7:10 ny andininy 1:10 manao hoe ray masino terizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy. Hitombo tokoa ny hitahiry ny fahamasinana hitahiry ny fahatokiana indrindra ny fiambonanareo amin'ny tompoandriamanitra amin'ny asa fanompona izay ny antsony anareo miara-mitsangatsika fiangonana hivavaka. Tompo tianay eo misaotranao indrindra ny fiangonanao ny amin'reto olom-bo afidinao nanampisa ny masera FJK ianao izay niantso azy 4 rahavavy tompo ianao ilay nifidy ianao no hitantana sy ampiorina azy ireo amin'ny finoana aretany hatramin'ny farany amin'ny fanomponanao ka hiara-miasa aminao sy ny fiangonana izy ireo indrindra fa ny fikambanan'ny masera hitoro ny filazantsaranao ampandroso ny mpiarabelona ka hatonga azy eo tokoa
andova ny fanjakanao. Ankehitriny tompo raha iraha soa sy arapa azy ireo izahay, ianao no mbola namafy ny fiantsona sy ny fandrahanao azy ireo vavolombelonao. Dia amin'ny anaranao ry Jesoa Kristy tomponay, ilay matosonsoa elika teo ambony azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny matim-bao famonjenanay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Isia rehetra rehefa namarika ny fiangonana dia iteka ary ao anatin'izany tehaka izany dia atolotra ny tsodrano amin'ny anaran'ny fiangonana sy amin'ny anaran'izay anolotra tsodrano rehetra. Zao ry avako ny fanoloana izay anolotra dia tonga dia ataovy amin'ny anaran'ny tompo fa tsy maninona mihitsy. Tsika rehetra afaka mipetraka ry avako. Dia miraha soa anareo efatra amby raha vavy efa be amin'ny asa fanomponan'ny tompo, ho tain'ny tompo anareo dia afaka mamonjy ny toeranareo. Araka ny efa nambara teo ry avako dia misy ray aman-dreny izay nahazo fahasoavana, nahazo taranaka ary manio izany eto anatrihan'Andriamanitra sy ny fiangonana amin'ity anio ity. Dia Andriamatoa Ravelo Jaona Andry Nirina sy Ramatafandry Fanjamino Vadina izay manolotra ny zanany Ravelo Jaona Harmino Angelika teraka tamin'ny 14 Desambra 2020. Manasa anareo telo mianaka ry avako mba handroso ety amin'ny altara. Mety any efa tsy manino mitodiany amin'ny olona aloha mitodiany amin'ny olona eny mitodia ty aloha voalohany aloha ary nefa ohatrany lavitra be eo aloha mandroso atao kaiky eo ty fa lavitra loatra raha vao fifaliana lehibe tokoa ry havana malalao amin'ny tompony ndraisantsika azy telo mianaka eto ankehitriny tonga eto an-tranon'Andriamanitra satria ny fikasana izy mivady isaotran'ny tompo izy noho ny fahavelomany izao taranany izao. Koa dia miarahaba anareo nomen'Andriamanitra ny fara, nomen'Andriamanitra fahasoavana fara sy dimby. Ho indrindra ny voarakitra ato amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa ianao no nampivoakay avy any an-kibo, nakinina taminao hatrany am-boaka aho, hatrany an-kibon-dreniko dia Andriamanitro ianao. Ary efa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny tompo. Koa hatolotro ny tompo izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'ny tompo izy. Indro izao naniraka anjely eo alohanao hiaro anao, any an-dalana sy hitondranao ho any amin'ny fitoerana izay namboariko. Ivavaka isika ry avako. Raha eo misaotranao zahay noho ny fanoloran'ireto ray aman-dreny reto, izao zazany izao eto anatrehanao. Ary makasitaka riranao zay noho ny famindramponao tsy miova amin'ny taranaka amin'ny fandimby araka ny fanekenao. Vavolombelony izany izy telo mianaka ankehitriny, koa miara-miompy mpifaliana aminao eo anatrehan'ny fiangonanao manontolo amin'izao fotoana izao. Andriamanitro, ianao ilay ray mpamorona anay, ianao izay miara-monina aminay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy zanakao, ity zaza ity edy mba ho isan'izay hanampisan'ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Koa mety izy raha eo hitahin'ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazan'izao zaza izao, mila tompo apatsaka ao tokantranon'izy ireo, apatsaka ao amin'ny fianakaviana, ny teny, ny fihetsika mba ampitiavana atsapan'izao zaza izao ny fitiavanao azy Andriamanitro. Toany fanahy mazoto ny ray aman-dreny azony manolotra ity zaza ity ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana izay mahamety izany. Tompo, tsy njovinao na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka na ireo ray aman-dreny na ny zanany. Dia avozy isan'andro koa tompo ny herin'ny fiangonanao, azahoana mampita amin'ny zanaka, amin'ny taranaka izay nibeazina rehetra eto amin'ny fiangonanao, ny fitiavanao Andriamanitra amin'ny fo, amin'ny saina ary amin'ny fanahy. Amin'ny anaranao i Jesosy Kristy, ilay tia zaza, ilay tompo tianay, noentinay mangataka izany mivavaka izany. Miteny firaritsoa, amen. Miteny firaritsoa ry havana, izay atolotra anareo dia zao hoe entoka te zao zaza izao, ho voninahitro ny tompontsika, ny tompo tokoa ny hitantana, ny tompo ampahery anareo. Sika fiangonana ry havana hitehaka, mariky ny faresantsika izao zaza.
araka ny efa nambara teo ry havako dia fotoan-dehibe ho antsika ity anio ity eo ny fiombenantsika amin'ny masera eo ireto zaza izay natolotra fa handray anjara koa isika amin'ity anio ity ao anatin'ny jobily fisonononony ray aman-dreny présidence synodaly ary antanteraka rakitra manodidina isika ny dekona no hitarika atsika amin'ny fanatanterantsika izany rakitra izany ao anatin'ny feon-java-maneno izay hitarihan'ny mpitendry atsika metsika manantanteraka an'izany tsarovy ry havako fa izay manome am-pifaliana no tian'Andriamanitra.
mandrava vitany rakitra ry avako angatahana ny antokopihana ambavatin'ny tafo anao hira angatahana ny antokopihana ambavatin'ny tafo anatanteraka hira ray a mandrava vitany rakitra dia toizatsika amin'ny feon'ny zava-maneno indray rehefa vita ny hira ataon'izy ireo.
Tetsika ry havako amarana izao fanampom-pivavahana izao dia tsangana ny fiangonana ihira ny hira izay voalahatra eny amin'ny fafantsika mialohany tondrandray mandray mpitandrina ny tsodrano ho atsika 300 ny andiny voalohany sy ny andininy faharo. Tanteraka aminao ny ary havako izao tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo Jesosy izao manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay miantso anareo ary izy ihany no hanefa izany. Amen. Petraka ianareo ary mivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.